tontolony maty nosoratany toko bienvenu ho velominy ny sarasinanja miaraka amin'ny Ralala, Faly ary Christophe Rabearimanana. mandray feo mamiaro vony mandrindra ra teknika aro manatontosa nanjara zafindrakoto. aiza ve ka any amin'ny tezaka be any any na lefa anentana ny olona amin'ny fisorohana valanaretina coronavirus na azo vahana tokoa moa izy ity izay tato anatin'ny volana vitsivitsy. samy voahiraka andeha daholo izay dimy rahalam-piasa vao niditra fa tiaty ny tena any amin'ny tezaka. aiza tsara moa izy teo fokotany atsapan-drano minina maro kijeja distrikana Kazobe ary ohatran'izy fotoana na enoko an'ity anarana kominity taiza moa de oviana sa ve toerana efa nalehako. Zay voatsaroko no misy andro rojo zay tena avy any amin'ny toeran'io mihitsy satria nisy fotoana zay ny resaka kely an'izay sendra hitako mantsy ny karapanondrony de hoe teraka tao mariko jegy izy de aiza ho any misy an'io de any amin'ny faritra Kazobe Vonsongo any ho izy. rojo tao anatin'ny fitiavako anao nyredareda no nandozanao afo ny sika niara-nianatra teny Ankatso. Nilaza hoe tsy salama tenao de nodina kany ambanivohitra nefa fotoana fohitaorianan'izay de tsy re ary tsy hitako intsoniko. Tsy maintsy hitady androjo arangary efa tonga any sao mbola afaka hitondra ile fifankatiavanay. Aiza tsara hoe le plan misy ny lalana teo andraso hoe 7 kilometatra miala eo an'ny rano velona misy sampanana amin'ny vilimiana atsimo andrefana de 30 kilometatra io ho tonga any. Ary aleo aloha no makomana ny entana efa tsy ho ela mantsy dia anainga. Fa vies dada nisy olona roa teo efa niandry an-dady efa ela be akafana marina ponenana hono nefa nareo ela be de tsy nahandry izy. Asa mety mbola iverina io ngamby izy rariva. Mbola voanjo tany amin'ny broncominina sy tany amin'ny dokotera tany Oji fa nisinina za mitaitaitra ohatran'io hoe no anaka fa tsy sinina kory ka le fiteny dada ohatran'ireny hoe laza eniny reniko. Tsy zany fa isy mpanentana ara-pahasalamana avy any andrenivohitra zany no avy eto manomboka amin'ny latsinainy toa hoe momba n'ity coronavirus ity nga de zany nasain'izy ireo hanomana ny trano ivatana satria 5 andro eo izy no hijanona etoko hitety andreo tanàna kely mandrafitra ny fokotany mantsy. De aiza dada ny ahita trano ivatana an'izany olona izany ka? Aiza moa no ahita eo fa io trano ambany-driana io no diovina tsara de ao izy no ampandrosoana asiana kidoro sy farafara ary tabatra sy seza fotsiny ao de vita. Sady olona ray ihany ange hono zany fa tsy betsaka akory ve ary sambany koa nisy an'izany tety mbola tsy nahita an'izany mihitsy efa nisy any taloha be fa ngamba mbola kely ianao de tsy nahatsiaro loatra
koa tsy anahirana very dada ny ara hipetraka amin'izany olona fa ny andrenivohitra izany ato. Manahirana hoany tsika manoho ny fiainantsika andavanandro ihany, izy koa manao ny asany. Tsy izany fa ohatra miaingitraingitra sy manambonimbony teny izany daholo ny akamaroan'izy ireniko. So dia tsy tiany ny ato amintsika. Izay misy eo rery lisiny tsy maintsy hiainana, sady efa vonona amin'izany koa izy matoa manaiky mandeha aty amin'ny tezaka aty. Fa lehilahy moa izany ry dada sa vehivavy? Dia tsy fantatro indray alohany amin'izay tsy nilazaina tamiko. Fa mety ho sahirana ihany tokoa aloha raha vehivavy tokan'izany no andeha tongotra be amin'ny lalana 30 kilometatra iny. Fa nga vehivavy ihany no everiny dada ho sahirana amin'iny raha olona avy any andrenivohitra. Reny anie ka tsy zatra mandeha tongotra e. Mahalemilemy kely daholo. Nda nataovy amin'izay raha anao fa za aloha tsy amingarandry laza izany vaovao izany e. Ao amin'izy ireo koa manko misy fanaka tsaratsara azo indramina aloha dia atao ambandry anao mandritra ny fotoana vahiny e. Andeha amen'simy be aloha ry dada. Fa izay fanamarinam-ponenan'olo izay hono tonga dia ataovy dia alainy fotsiny rariva. Fa aniza nefa izany e? Tokoa moa mbola tsy nilazaiko any dada izy teo. Andrivo kely eny andafy andrefana indray, moa andramatora vika eny Andranosoa indray. Rehefa avy eo manao an'izany fa aleo aloha tsy amingarandry vetivety e. Aloha hijanona kely fa misy sampanana be ty. Tsy hitako hoe maka izany lalana. Tokony efa ho tonga kosa ka. Efa ela ihany izay nandehanako lalan-tany izay tena dezaka aloha ty. Mifanelanelana be vao misy tanàna. Andraso hoe ary mba misy réseau ve aloha e. Andraso tsara hoe oay, somary ratsiratsy izy izany aleoloha nga hiantso an'iny tsy haitsony mantsy avy eo raha mbola afaka miantso azy na. Allo neny, ka mbola teny ambony moto foana ary neny dia tsy afaka niantso efa akaiko tonga za io. Eto amin'ny sampanana be ray izay io zao no miantso an'ny eny. Misy tanàna maromaro zao tazako manodidina eto fa tsy haiko hoe iza amin'ireo no misy an'le sefokotany tokony hivatanako. Tsisy olona mandalo mihitsy e. Mangina be eto. Ny réseau koa manomboka ratsiratsy ka asa na mbola ho afaka hiantso an'eny na tsy. Zay aloha neny avelako anao fa hitady ny hevitra tongavana any amin'le toerana io zao. Mazotoa neny iza mireto sampanana efatra be reto ary moaleako izany. Ny androko ty efa manomboka ho arivako. Hoay, iny misy tovovavy avy nakakitay ary tsy hitany mihitsy aza. Somary nakasisiny kely eto apoditra ty hazo lehibe ty koa moa sasony motoako. Aleo atsona aloha. Azafady kely agn'ery tovovavy Hoay, izy io tao lehilahy mitondra moto be aty akodaoda aty. Marina tsy olon-dratsy io. Sao dia mba roa nolazain'olona fa hoe pakarana pakataovy rony ary. Aleo andositra ka. Andraso e. Tena nandositra le tovovavy vao nahita. No everiny fa olon-dratsy azy zao. Aleo aloha atsona ihany. Tsy hanao inona anao nge saika amin'ny tany vetivety fotsiny afa vahiny. Vahinony. Vahineza. Alolo lasa lavidavitra kely vao mierika mamaly
raha vo manenjika eo tonga dia medina tsy andoha sahatsy a miantso vonjy eo. Tsy mbola misy miandrompo ve izay eo? Fa inona nefa ny anontanianao ahy? Iny fanjanona ihany nefa mailomailo be izy zany Zore, aizaka iny trano misy ny sefo-pokotany ity? Sefo-pokotany hono ny dadaviny. Dady zany. Tsy anoran'izany a. Iza mahita raha dahalo itsika olon'ny tanànanay tony dia mody adalo io. Aleo atory voana rangaha. Iny lalana miakavia iny e. Dia any aloha indray manontany rehefa mahita olona ianao. Aleo amin'izay ny lalana modina asiana olona. Ie, andraso aloha e. Ohartovavy a. Andraso aloha. Tena lasa ihany izy marina. Ary tena nanao tongotra katoka mihitsy a. Eny e, tsy mena tsy nizy aloha e. Ohatr'izany koa aza no ataonay taloha fony tany ambanivohitra. Vao mahita moto na fiara katikaty raha mijanona ny akodakoda dia mandositra. Ary aiza moa izany ilay lalana natorony teo e. Miankavio izy dia any aloha indray manontany. Ty izany e. Ary aloha velomina amin'izay ny moto dia andefatsy. Fa ino ny tiana azo anao tany? Nisy nanenjika sa nisy inona? Nisy olona hitako tariry dada. Olona? Mitony tsara aloha ianao dia tantarao miada. Nisy olona ho ahy hitako mijanona tary. Tary taiza? Teny amin'ny sampanana kady lalana. Lehilahy mitondra moto be izay ilay izy. Mitondra moto e? Ie. So dia raha leva veterinera kosa ary no hitanao e. Fa za koa ve adala amin'ny dadany tsy afantatra andraleva e. Sady izy lehilahy mbola tanoranora. Moto netony koa miloko maitso. Nefa ny andraleva moa tsy menamena. Ie. Fa nga olona mbola tsy fahitanao mpandalondalo ety mihitsy izy izany? Koa raha tsy izany fe za atahotra ry dada. Olona tsy mpandeha ety mihitsy ny fahitako azy. Ka nga ianao anefa ny enjehany no toasepotsepotra be ohatran'io avany e. Tsy nanenjika e. Ny antsoantso ahy fotsiny izy dia nanontany hoe aiza ny misy ny sefo-pokotany aty? Za nge izany no dadiaviny e? Ie, dada mihitsy. Fa za koa efa mailoko. Lalakafa naturoko azy dia iny any lasa nandositra. Orlisy a. Maninona e? Aiza moa ny alalanao raha olona mitondra soatsika izany no lalakafa ny natorinao azy e? Ka aiza koa moa ny alalan'ny dada raha dahalo mody mitsikilo ny tanàny ireny dia avy eo miantso ny namany. Tany efa tsy milaminy ity. Andriamanitro, iza re izany dia inona ny dadavany ahy e? Masa aloha e. Ny lalana mody ny nasiako olona. Tena natahotra ny ary dady. Zany fa terako izy ianao fa nahita azy. Izy koa moa somary nisitrika kely tao ambody azo izay niaraka tamin'ny motoany. Ary sao dia mba izay ary ilay mpanentana ara-pahasalamana lazaingamera sy dokotera. Androany mihitsy ange ny voalaza tongavany e? Iza tokoa moa mahita ry dada? Tena afa-baraka raha izy izay olona natorinao lalakafo izay. Fa lalana aiza ny natorinao azy? Miankavio aho. Ka asy izay nalehany teo fa za efa tsy teo intsony. Aza hitako ka very ihany izay olona izay. Tokony efa ho tonga koa manko izy raha nitoromarika ny mena. Za aloha dia tena miala tsiny ry dada fa zavatra hafa mihitsy ny antao andohako a. Nareo tsy miteny hoe mitondra moto izany olo izaniko. Ka aiza moa ny ahafantarako izay zava-misy any aminy any e? Aleo ampilaza amin'ny olona dia hita eo izay atao fa
ty lalana azony motoalety a lalankely indray mamakivaky timikazo miditra any iny mbola tsy hitako ihany anefa izay tanàna araka ny nambaran'le tovavy teo ny andro koa ty efa memaizina ihany marina mafy tsy ho very aty raha zao no mitoy a aleo aloha atosika makasisitsisiny ty moto ty dia iroso andeha tongotra ho alohaloha ao a so dia takonao kosa le tanàny zay ary aleo andeha malakilaky ihany ary lalana tsy misy mpandeha firy ange izy zany marina raha izy tanàna akory any aloha any raha izao fahitako azy zao a nefa aleo aloha miroso ihany dre ary lasa misy kivatovato zany lalana zany sady vato mitalesaka be fampamaky vato anga ny olona ty ohatra iny no manaloka eo aloha iny to olona mihitsy zany fijeriko azy zany fa leo enjehana aloha tovavy milolosiny amina tsakarivarivy izy zany leo enjehana fa misy tanàna ihany zany eo ambony eo raha zany no maizy andraso kely vetivety ngery tovavy iny fa nyherika ary napetra mihitsy aloha ny silony raha vo nahita izy ahoana kay izay aroatra ny fio efa reko izy zany aleo aloha anatina kaikikaiky fa maizimaizina kosa ny andro zany dia tsy hitako tsara ny endriny oay fa toy irojo rato fa inona nataonao aty rojo fifandrofinjavatra ve sa ahoana fa mieritreritra ny tady anao mihitsy voatendry amita iraka ty rojo ary faly raha vo nahita le anaratoerana satria ianao avy hatrany no tadidiko andray rato hitako ihany ianao saingy okizay re aza mitomantsony fa efa eto za koa nge nalahelo be anao tena nalahelo anao arojo tsy ho fihinoko mafy no malalako sitrapoko ny rato tsy afananoatra dia tsy tafaferina ny anatra tany andremivohatra tsony mifindaiko koa very zany tsy nahafahantsika mifandray fomba njavatra re zany efa tafahoana ndraitsika izao mino fa ho tanteraka am'izay le nofonofontsika na dia efa 3 taona azy zay no tsy nifankahitantsika rato ka tsy ahoana efa nanambady ankay ianao tsika dia aza matahotra raha fa ho resentsika daholo ny sakana mety isy eo amin'ny fifankatiavantsika fa zao aloha aiza ho aiza eto no misy ny filohan'ny fokotany ity filohan'ny fokotany tena lasa lavitra be ianao zany tokony efa tany amin'le sampanandalana be tao aloha tao ianao no nivilony atsinanana fa tsy nakaty tsony sampanandalana hoe ka nisy olona nanontaniako ary tao dia adiny natorony ako mahagaga koa zany mety mba tiano aty aminay angamby ianao dia natorony voana fa mitady azy ianao tsy maintsy mandalo any aloha ary ihany koa aza mitoerana tokony hivatanako ny lehibe anay ka andro efa alio fa ianao tafaverinany afaka matory aty aminay aloha ianao dia rapitsy vo maraina be ianao makany ka tsy mampaninona ny ao aminareo ve anifo zany sarirangeny aho zany ka aiza ho aiza eto ary ny tanàna misy anareo ao ambony ao
manaraka an'ity lalankely miakatra ity dia misy tanàna ao. Tonga ny moto ve? Za mantsy nitondra moto fa navelako atsy amin'ny arabe atsy. Ie, tonga ny moto ihany fa zao aleo atosika rehefa eo akaiky ny tanàna fa so manaitra ny manodidina. Tsy tiako hisy hahafantatra koa mantsy hoe misy olona mpandrosoako ao amiko. Iny lalanao teo iny ihany lalanao dia rehefa etsy aloha etsy dia vonoa moteur. Andrasaka eo ianao? Iany ary dia misaotra anao mialoha. Lasa vetivety ary aleo eto napetraka amin'ny moto anao fa tsy misy maninona eto. Mety tsara mantsy ty vavahady keliko eto ty. Ao, atsy so moramora. Ary hafahafa koa izany tanàna izany ohatran'ny trano vita amin'ny vato ivaiva kely izany daholo no hitako. Ty anoloako ty zao ny farany andrefana. Ohatran'ny hoe ny andro koa ngamba no efa somamy samboka to zavatra hafa tsy. Fa inona mampijaridina anao fotsiny eo ampidiro eto amin'ny moto anao? Ie, ho avy aka. Dia somary ataovy mikisaka kely mena varatra fa manjary mibahana amin'ny varavarantsika. Mety eo. Dia mandrosoa? Ie, misaotra. Ary maizina be izy zany Andraso fa rehatro ny jiro Zay. Ary malalaka kosa atao aminao zany Zay aloha tsy sentana na fanaka koa dia izay mampalalaka azy. Atao veto ny hitanao rato dia azonao hipetrahana daholo eny rehetra eny. Miala tsiny fa zao no ato amiko. Tsy maninona ka. Ianao aza misahirana amiko. Fa hono inona tokoa ny asa mahavoiraka anao aty aminay aty Tao aorianan'ireny fianarana nataontsika ireny dia voaray asa tao amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia voahiraka aty anentana momba ny fisorohana sy ny ady atao amin'ny coronavirus Zany Ie. Sambatra kosa ianao zany fa vao navita fianarana dia nahita asako. Kisendrasendra azako. Isapelo dofra hitako tamin'ny gazety izay dia no ararotiko aingana. Ny fanitsy tamin'ny diplôma kokoa moa ilay izy fa hono nahoana no ianao rery no mipetraka ato amin'ity trano ity? Fa aiza ireo ray aman-dreninao? Aoriana kely ao no amantaranao an'izany faniny izany Tsika mantsy mbola eona foana. Izay fa velako vetivety kely aloha ianao hidina any ambana hikarakara ny sakafontsika. Iany ary Ohatry fangamo zahay aty ambony no hoe hidina any ambany rojo misy sous-sol zany ty trano ty raha azoko tsara. Voniditra ny varavarana manko zahay dia teto fa tsy niakatra tohatra akory. Efitra ray ihany ty izy fa ny faravarana toa misy isaky ny lafi ny rindrina akoatra ny andrefana misy ny varavarambe. Ohatry ary aizy varavarakely toa tsy mahatazana mihitsy ana ny ray aza. Ary zao mihitsy angamba ny endriky ny tranon'olona ty ka ary mangatsika zany aleo aloha petaka ty akanjo baty ka. Tena ny veromainy ty tsika radona tsy hitakory izay olona eo. Andao aloha koa diringara maro fa raha pitso maraina iteo izay atao ny andro ty manko efa tsy ahita mitsinitsony nefa tsika ty tsy mba mivatsy akory na dia hoe jiry fano am-paosy aza. Marina tokoa izany
fa raha ny fahitanao an'la diana moto teo mety ho aizany nalehany. Marinena varatra andrefana izy teo aloha raha ny fahitako azy. Hoy ny akady vao angamba. Zany natonga ny teny hoe andao iverina fa hainao ihany ny laza ratsy nambomasana raha vao manomboka maizina ny androko. Tsika nefa tsy maintsy mandalo eo raha epiteny. Fa tena misy tokoa ve reny lazain'ny olo reny radona? Za ohatra ny tsy minoko. Mbola tsy nahita raha teo? Za koa aloha mbola tsy nahita. Fa efa maro tamin'ireo olona nahita maso no tantara tamiko hoe misy lolo ny toerana io rehefa arivariva. Ka rakotra fasana koa moa iny toeran'injo. Fa ndraiky hoe niangatrianta zanaky ny andriana hono no hitan'ny olona matetika eny. Manao akanjo fotsy lava, sarakorako volo dia milolosinina kitay indraindray. Matanora koa nge iny zazavavy iny raha maro e. Zany nge mba mahatonga azy manangatra. Mety mbola tsy afa-po tamin'ny fiainana tety ambonin'ny tany izy. Asa, mety ho izay tokoa ngamba. Taloha aza mba tsy dia refiry zany fa amin'ny namindrana azy tao amin'ity fahasambao be ity ny tena nampalisaka io. Sady tsy misy razana fa tsisy koa moa. Ka ngiandrina nge manakatao e. Rariny izy raha no fasana ho azy sady zana mivavy tokana raha teo moa raha toboko vavy. Efa tonga tetsika radona fa aleo raha-pitsy vita eo a. Raha mbola tsy tonga eto maraina izy dia ho jerentsika eny. Za mino fa tonga maraina eto zany olo zany ka. Tsy maintsy manoro azy ny misy anao manko izay olona mandray azy an'io alina. Eny ary fa soavany alina e. Dia mandrapiana ary raha maro a. Zany ohatra tsy mijanona mangovotra nefa efa napetako ny akanjo bahako. Mitsofotrofotry ny atsika kosa angamba no mahazo aka sa hovotry ny tahotra ve? To lasa matahotra tokoa. Matahotra inona? Toerana misy aty mihitsy nohatra mampatahotra izany. Trano hafahafa ity izy. Varavara tokana avy eo andrefana ihany. Ary ny varavarakely tsy misy. Sosanatria mba tsy trano ary ity fa nakaiza foana koa rojo teo e. Ary misy sary lehibe miantony io andoha faravara tsy nanana io andrazo hoe io rojo io sary vita kadra tsara tarehy anaty fitaratra. Rado? Ary inona nataonao eo? Ianao koa manaitra. Variana mandinika ty sarinao ty fotsiny aka. Tsara be le izy. Zany e. Sariko tamin'izay mbola nianatra tany Andrenivohitra io Rado. Tadidinao ve io toerana io? Tadidiko io ka. Toerana faliantsika matetika tamin'izany fotoana izany ve tsy ho tadidiko e. Fa hono tokoa. Inona ny tena nahatonga anao tsy niverina tantsonina noho ny fianaranao? Tantara lafa be ny amin'izany Rado. Nisy fotoana tsy salama dia nalainy dadanody taty aloha ny tsabotena. Rehefa nilazaiko anao reny dia izao hitanao izao. Karaha izao fahitako anao izao nge rojo dia olona efa tsy marary tsy marikoditra tsony e. Ka inona ny antony tsy hanohizanao fianaranao? Rojo. Fa maninona ianao no mitomany? Okizay ary e. Azafady raha tsy nety taminao no fanontaniako. Tsy maninona ka. Misy zavatra maro mitamberina ato an-tsaiko fotsiny. Fantatrao ihany izy aoriana kely. Rehefa efa netiko reto aloha ny sakafontsika e. Mazotovy izao ny masaka. Ohatray. Fangana masaka sakafo sahabo.
na nysetroka niakatra aza to tsy hitako akory sa efa nisy vonona tao? Efa nisy vary mifonosiko tao ka. Vary ahoana koa ary ty vary nifonosina hono nefa vary sosoa mahamay be ary hafa kely izany fitaovam-pihinanana izany to vita amin'ny tany manga toy ireny tavim-boninkazo ireny, mitovy tsy misy valaka amin'le fasiana voninkazo hitako amidy eny Anosy kely ty izy. Hafa mihitsy ato amin'ny tranony rojo ato ka asazy zao mihitsy ny aty amin'ny zareo Ary tao variana be ho arado jereo ty izy tsy misasaka akory nefa ny azy folany sa tsy tianao le izy? Tiako ka variana fotsiny aho hoe hafa mihitsy aty aminareo na ny endriky ny trano na ny fitaovam-pihinanana sy ny sisa mahavariana daholo. Sany ve? Ie. Ka samy manana ny maha izy azy ange rado ny faritra sy ny foky rehetra eto amin'Osy dia izao anao ty aminay? Fa tsy dia mbola mifanalavitra loatra amina Antananarivo ange aty aho nefa zavatra mbola tsy fahitako mihitsy no misy ato aminao. Ndao atory amin'izay tsika rado raha-pitsy maraina toroka anao ny lalana makeny atsapan-drano misy ny sefokotany. Ndao ary. Ariva be tata vao tonga maly nefa tsy hitako akory izay olona nentinareo avy any. Ka ny andro efa maizina tsy fakahitana nefa vao tery epitiny akady vao izay raha mbola andeha ianitra. Fantatrao tsara nefa ny lazaratsy nambomasina amin'ny andro hariva izay tsy maintsy alera hoeny. Fangala saina akady vao le olona ka. Ka ho aiza re? Ianao angeny nanory lalan-diso azy Raha mba tafita eny akady vao entikoa moa ry tata ka aninona? Iko voatazo ny angatra ao Ambohimasinao. Fa ahoana nanka ny mahatonga anao hiteny an'izany? Ka resaky ny ankizy tany Ampakanakitay tany no henoko hoe nisy lehilahy vahiny izany hono tamin'ny herinandro nandalo harivariva teo dia voatazona tao. Nahita vehivavy avy nakarano dia nanantona. Dia nampandrosoany tany Ampasana tany ary tafatory tao mihitsy anga. Dia tsy naninona ve izany olona izany? Atao tsy naninona loatra ka. Nivoaka avy ao hono izy maraina vao tonga saina ary gaga fa toteheny an-tany pasana mandehandeha. Ary mba tsy reko indray izany zava-nisy izany mampirokoditra mihitsy ty lonona Ambohimasina ity ka. Fa efa masaka ve aloha ny sosoa-maraina maika hevitra izay atao indray mantsy zasy adona. Ie, efa andoatra azy mihitsy aho. Oady tompoko. Izany tonga vao marainao izany ry tata? Ny varinao loarana fahandraso tsy beko Manao any ianao tompoko? Salama tsara fa misaotra. Ahoana ny anse? Mpanentana ara-pahasalamana avy any Antananarivo tompoko. Rado no anarako. Saika mba hitady ny sefim-pokotany Ese le olona Mandrosoa izany sefim-pokotany aty ka. Mandrosoa fa efa manomana hevitra andraisana ny se mihitsy izay. Misaotra indrindra tompoko. Mipetrapetra ary se Otry ary izay entana sara iandro dia hiverina ody zato izy. Ka herinandro ny faharetan'ny asako aty ka. Fa zaza nge fa omaly ny tonga taty tsy hitako fotsiny ty toerany ity dia taria amin'ilay tanàna andrefana taria no namantana. Ny fanojy tamin'ny namako anankiray niara-nianatra tamiko izay tao dia tao aloha ny natory dia izy ny nanoro antetỳ aminareo io maraina io. Ny entako aza mbola tavela eny. Ay ve efa sahirana mihitsy ny tady an'izay tany maly arivako
teny akady vo zany senina matana asa aloha fa tsy haiko ny anaran'le tanàna fa adiniko ny nanontany azoko ary izy ary no anaran'le olona ny vatanany izay zany mpiara-mianatra tamin'izay tany an-Tananarivo moa izy teo ie teny akatso rojo no anarany rojo tsy fantatro indray zany ny ankizy tety any mba nanohy fianarana tany an-drenivohitra tany manko dia le vavy-tokany andriany izay ihany ko saingy efa maty tamin'ny 3 taona izy io zany ve izy mbola tsy maty ka zaza tao aminy natory alina mba zanak'izy ary zany eny mety ho fantatro ihany zany fa tsy azoko an-tsaina fotsiny andraso vetivety eo aloha fa efa misy sosona masaka ao ambony eo iantson'ilay zanako vavy natitra azy iarahantsika homana eto dia sady miresaka ihany avy eo ary sorylisy manahoana salama tsara fa misaotra tena ity mihitsy le tovolahy hitako teny amin'ny sampanina kady lalana maly ireny ny akanjo nanovany fa zao kosa vo hitako ny endriny rehefa niala tao anaty kasika afabaraka marina ohatray marina ary ty sipy ty le hitako avy nakakitay omaly dia nanontaniako ny sefopoko tany nefa lalakafa ny natoriny tadidiny azo ao no mahatonga azy endratr'endratra ohatran'io ary soa ty zakafo rilisy fa inona ary mampijajirika anao eo ambaravarana eo fotsiny ka ireto hoe re dia mazotoanareo za mbola hikarakara kely eo an-dakozia ao andraso aloha izy ve le olona natorinao lalana disomaly zany sa tsy ie izy le olona ry dada afaka mandeha amin'izay ianao fa ngay tsy araka hinana amintsika président efa najanony any ambony ny anjarany ka mbola mainky anao rarako izy iny ao tonga dia atovy rysea aza mihafafa fa zao no izy misaotra aiza indray nao hita ohatran'izao aloha tonga dia ao nyty vazosoty fa tsy tarihy manko tsy mba nirosony rojo akory fa ny voazo ny tonga dia nasainy nandeha tena miala tsiny sy efa natory ny kalaratsy ny lalana tsy izony ianao maly no ny fatahorany tsy maninona mihitsy zany ka efa fantatro mihitsy ny tao an-tsainy vo nahita ny fihetsiny aka fa manahoana tokoa ny fandripahalemana aty président tena enjakenjana rysea zany mahazo vahana dolo na mpangala tromby na mpangala trolona na mpamaky trano na dalo mandroba manao andiha mihitsy aza ndraindraiko zany mahatonga ny ankizy mailomailo oatra ireny rariny mihitsy ny azoko hatrany aminay ihany mihitsy nga io président ary lazainy ankizy fa hoe nitondra motosy nefa to tsy naheno feony akory ateo sa navela izy ao ivelany ao ihany ka voatery ambony tery dia efa nivonoko ny motera fa hitako midina be ty lalana miazo ny tanàny tiako ny andro koa mbola somambisamby ka sao nahitra olona mbola matory zany fa izany eo ihany fa inona tokoa moa zany ny tena antony diany sy aty aminay monsieur rady moa izy teo zay indrindra no io valanaretina mandripakolona manera-tany rahantsika mahalala io président dia vo hiraka ao aty aminareo anentana ny olona amin'ny fisoroana azy aty amintsika manko mbola tsy ahitana azy loatra ka aleo misoroka mba hitandremana ny fiparitahany raha tokoa izy tiako miorokoditra mihitsy maheno ilay filazana azy amin'ny radio ao ka ahoana sy ahoana moa zany ny fomba entiny sy manatanteraka an'izany misy taratasy hozaraina amin'ny olona reto mirakitra ny tokony atao rehetra misy petatrindrina paritaka ihany koa ary misy fotoana miresaka amin'ny olona mivantana mihitsy mampianatra azy ny fihetsika rehetra tokony atao zany no ilako fanampiana aminao président
misy olona efa nampy amiko ve na farafaharatsy ny taridalana fotsiny hitety an'ireo tanàna manodidina? Raha izany foana za matahotra se betsaka olona afaka miaraka amin'seto. Misaotra indrindra tompoko. Ary tsara tare kosa ka ilay zanaka vaviny sy fokotahany ity teoko. Anjely kely mihitsy. Tazan-davitra no nahitako azy omaly fa teo tena hitako akaiky mihitsy. Menamenatra kely izy ilay nanoro lalandiso aho. Ary aiza ihany ary izay olona lazainy rangary hiaraka amiko. Ny asa nefa ity tokony efa hanomboka. Izay kosa angamba ka. Hoay, Lisy moa mandroso ianao? Ka tsy androso angamba fa izany hanoro lalana sy hiaraka aminao amin'izany asa izany hozy dada. Ay kosa, andraso vetivety ary. Efa vonona mihitsy fa napirina kely an'ireto ato anaty kitapoko ato fotsiny sisa. Miandry anao an-tokotany aho. Tena indrainy tsy napoziko aho. Le président nasainy hanoro lalana sy hiaraka amiko amin'ity asako ity. Ary aleo aloha andeha amin'izay fa sasa miandry izy izay. Ka andao amin'izay ary. Efa vonona. Aiza izany zao tsika no andeha voalohany? Aleo iny andafy atsimo aloha no andehanantsika voalohany androany. Io tanàna tazana kely io ampitatsimo io e. Aye, ndao ary. Miakara aorianao ianao? Tsy mahay mitaingina an'io a. Aleo mandeha tongotra. Miakara rery Lisy fa tsy maninona izany io a. Ao fa le mafy angatsika e. Tena miala tsiny marina e. Sady tsy tonga moto koa eny e. Misy tanimbary sy renirano be ampitana ao ambany ao nefa nitetezana zara raha afaky ny olona. Ka ho sahirana amin'io any ianao ko. Zany ve? Aleo ary fa jantsika ity e. Dia aiza raha zany no asiako azy? Eto an-tokotany eto ve? Akisao kely etsy ambany lavarangana etsy fotsiny fa tsy maninona izany io. Eny ariko. Andraso vetivety a? Mavesatra ihany koa izy ity rehefa atosika ohatr'izao. Zay. Ka andao ary tario amin'izay lalany e. Aty atsinanatranao aty no mivoaka makeny. Fa rady moa le anaranao teo? Dre? Fanga moa zaho efa niteny izany taminao? Ka dada no nilazany izany tamiko ka. Tsy izany fa te halatsiny aminao fotsiny aho hoe tsy fidiny ihany nanoro lalandiso anao omaly. Tsisy tsiny izany ka. Efa no hazavainy dadanao tamiko. Sady efa fantatro koa nge ny tao an-tsainao vao nahita ny fihetsika aho ahy e. Dia taiza izany ianao no natory tamin'ny alina? Dia tena tsy haiko ny anaran'le tanàna efa nao a. Fa no ny tonga tao aho dia fanotsy tamin'ny tovovavy iray niara-nianatra tamiko teny Ankatso izay. Dia tao aminy aho no nivantana. Nianatra teny Ankatso? Izy izany? I Rojo. Rojo. Tena tsy fantatro izany. Ankizy vavy iray izay ihany ny fantatro hoe nianatra tany Antananarivo tany tetỳ amin'ny fokotaninay tetỳ. Izay indray niara-nianatra teny amin'ny EPP. Manan-katao moa ny ray aman-dreniny dia afaka nampianatra azy tany Andrenivohitra tany. Fa izay tovovavy izay indray efa 3 taona lasa izay maty. Mahagaga indray izany ka. Nahidadanareo koa zay nge fa nilazan'izany tamiko e. Nefa dia tena irojo mihitsy no fantanako omaly. Nefa raha ny fahitako anao izao dia ankizy indray nihira taminay mihitsy ny tokony niara-nianatra taminao.
satria ny taonantsika tsy dia mifanalavitra roatra raha ny fahitako azy. Fa hono a iza no anaran'izany tovavy lazainao izany? Tsy haiko aloha izay tena anarany fa tamin'ny fiantsonay azy tety e. Sady efa maty izy ho ato aminao. Narary tany andrenivohitra tany dia nodiny tsapo tena taty. Ka nanjo tsy tanany ainy. Mampalahelo izany. Fa makaizitsika eto amin'ity sampanany ity? Miakavanana ka. Hitanao io ambany io ilay renirano be lazaiko anao. Tetezakazo kely fotsiny miampita eo. Ianao aza haiko tsy hay andeha eoko. Aiza kory ery lisy mba zanaka tambanivohitra koa nge za ty e. Andao ara hoe jereko an'izany. Efa tavaverina ry Menata? Ie, tonga voaingana teo mihitsy izay. Ka nanahoana ry se izy tany? Liana ihany ny olona mifanentanana ataony se sa? Tena liana mihitsy ka. Sahirana mihitsy aho mamaly ny fanontaniana avy amin'zareoko. Sa ahoana ry lisy? Ie, voavalonao daholo kosa aloha ilay izy e. Hita mihitsy hoe olona efa tsara hofana ianao. Tsara kosa izany ko. Ary mbola miomakomana ho aiza amin'ity andro efa rivo ty se? Ka mbola misy re amin'ilay namako ary président. Aleo alaiko aty mihitsy aloha fa ny akanjoko ray manontolo mihitsy ny tavelaniko. Akan'izay dia miverina eo. Dia efa isana isakafo hariva izany se Eny e. Aleo izay ngamba no atao. Dia aza mijanona riva loatra ry se. Izay ary fa lasa aloha e. Tsy elaka. Omendalana renao e. Za koa ngamba rado andefa zao vao akarano sy kapakitay ankonana ny sakafosika rariva. Ndao ary e. Za aloha andeha vetivety dia iverina eo ihany avy eo. Raha tsy nanana raha atao dia niaraka taminao tany amantatra an'izany namanao izany. Aleo manaraka ianao entiko makany e. Za nge mbola herinandro hijanona eto ihany e. Eny ariko, lasa. Lisy. Tsotsotra ohatry ny endriny ivelany ihany ny toetrany. Tsy miavona izy. Aleo aloha izany dia ho any amin'ny rojo haka ny entako fa tsy variany eto indray. Ny andro ty efa miariva raha teo ka so tratralina amin'iny ankodaody iny indray avy eo. Mitovitovy daholo ny endrika reto trano misy any rojo reto fa zao vao tianiko tsara. Tia misy any rojo ty zao vao natao tsy ela raha zao fahitako azy zao. Ary fa nahoana moa no hoe ihany no mipetraka ato fa tsy misy namany. To mbola tsy novaliany ny fanontaniako hoe aiza ireo ray aman-dreniny. Ndre ary mihidy be ange izany vavahady izany e. Tsy ao anga izy sa mbola lasa nakarano. Aleo aloha antsony e. Rojo Rojo! Ary ataoko fa tsy ho avy-tsony ange ianao e. Aiza kosa e. Hijanona any ave dia tsy hiteny aminao. Mo ny entako rehetra koa nge mbola ty e. Everiko fa tamana tany amin'ny lisy tany azako. Nandrosoa aloha e. Na mataitra anao? Fantatro tsara nge iny e. Zaza niara-nianatra izay taloha. Zany e. Nefa izy milaza ho tsy mahalalanao mihitsy. Mbola fantatrao ihany ny marina momba an'izany e. Fa ampidireto io moa toa anao io fa zavelo ivelany eo fotsiny rato Ka za nge tsy hijanona ty tsony rojo e. Aka ny entako sisa ny nandalovako fa efa misy trano nomandro zareo andraisana aho.
sady sao dia manahirana anao koa no fijanonako ato ka tsy misy an'izany rato a olo tiako nge ianao tsy raro ny vezara mba hisahirana aminao sa atakalinao an'lisy sahady aza miteny an'izany ianao rojo asako tsy manana eritreritra an'izany mihitsy ka tsy avelako andeha an'izany tsony ianao rato aza diso saro-piaro loatra kosa ianao rojo asa ingeny no alehako aty ary ny serifokotany no miandraikitra ny trano honenako fa tsy ianao akory sady za nge raha mijanona any tsy midika hoe tsy andalo aty aminao ntsony tsy maintsy mitsirika eto isan'andro tsisy an'izany rato avianao aty Andriamanitro fa ino ty ataonao nisy tombo teo amin'ny vozona akanjoka marina ary tombony tsy teo dia tafiditra ty anatiny aty tombony nanidina dia tonga eto ary tavapetraka eo tamin'ilay farafarabe nipetrahako tamin'ny voatonga lasa matahotra zany tandre metsiketsika io fa mahita amiko ianao rojo rojo fa hoaiza ianao fa maninona nidinao ato rojo tena lasa izy marina ary tena maizina be ange ato zany tsy hitako akory zay misy ny jiro inona reno ataoko aiza moa ny fondahako teo ty etoka andraso arehatra aloha fa na ny asiako ny tongotro aza tsy hitako Andriamanitro fa ainy to ohatry ny aty apasana nge zany misy azany lozy ty marina farafara vaty ipetrahako ty dia retsy misy voninkazo paty sy koronina maromaro misy soratra andraso hoe ho any anta malalanay ahoana tsy izany ve le anarana nolazainy lisy ny dadany ary aizy raza anato anefa raha vasany ty sa ianta ihany ny rojo dia inlasa ny voakiny izy mangomafy zany loaliko zany ka aleo raha nga atao zay voanato nefa to mihidy be ange ty vonjeo vonjeo marina raha mba misy maheno akory zany antsoantsoko zany vonjeo fa iza ihany tia namanao no mbola tsy tonga ihany ry lisy za koa aza mba gaga ry dadako nefa neka efa ho amin'ny 7 ora alina izao izy nefa nilaza fa haka ny entany fotsiny dia miverina mety tsy navelan'le vatananao aty tsony angamba fa efa riva loatra ka aiza koa nisy an'izany ry dada olona manana moto izy tsy ampy 10 minitra akory dia tonga aty mety misy zavatra mahazo azy angamba ohatra zavatra inona ka lazainy fa hoe mpiara-mianatra tamin'ny Tananarivo ry dada ny vantanany maly sika nefa miara-malala fa tsy misy afa-tsy raha tompoko vavy anty izao ny tovovavy nianatra tany raha ny tetỳ manodidina tetỳ efa haintsika koa ny lazaratsy nambomasina izay misy ny fasany anta izany rehetra izany misavorovoro ao an-tsaiko daholo ry dada ka izy ange milaza fa irojo zany naman'izany fa tsy anta mihitsy ka iza mahalala raha ianta ihany ny rojo mety hafa ny anarana ny antsony namany any anta rehefa nianatra tany andrenivohitra tany izy ka ny tianao lazaina zany dia hoe mety ho voatazo ny angatry anto irado ay ohatra ny aya rehetra ny ary dada efa betsaka ny eo any olona voatazona tao ony fa ingany mba tsy ho anisany aloha izy mila marinina tsara zany aloha ry lisy
ianta ihany ve nyrojo sa olona samihafa ireo? ka ina ary ny atao izy dady ny andro anefa tapimandro olona ento aty kely iry solomasoko ambonin'ny tazery dia andraso jereko ato anatin'ity registre be ity fa misy inona ry dada ka daholo ange ny anaran'ireo olona eto amin'ny fokotany atytiako ry lisy na dia ireo efa maty aza andraso jerena raha misy an'izany rojo izany ny anaran'ny ankana tsy andraso hoe ty zao ny endiandrina mivady dia reto manaraka reto ny zanany rehetra io ny enindra tompoko vavy iza tsara hoe andria mianta rojotiana zay ary le fanahiko ry dada ianta ihany ny rojo tena voatazony angatra ao ilay zanak'olona tena matahotra tena mety mitombona tokoa izany ka inona ny atao e ka inona moa no azonao atao amin'ity andro efa ho sasakale aleo aloha matory dia ho any amin'ny radona vao maraina ary amory ny vatan-dehilahy eto an-tanàna dia hijery azasany eny marina ry dada raha hita fieritreretana ny zanak'olona iny asa mahazo azy ihany zay toneo ny fosisainy raha pitso hita eo ary zay vo azoko ny mahatonga ty tsisy varavarakely dia anambany rangolaza le sosolona no iveriko ny dinany rojo tena tsy ho tafavoakato ara izao irojo ty tsy hita hoe nakaiza rojo ihany no ianta efa maty rojo tsy mahampino zany matahotra raha tonga eo iny nefa voakato mihitsy raha tsy misy mamono varavaram-bato be io oay no misy mamitsy irojo ny manao akanjo fotsy lavabe misarakorako volo iny rojo aza manatona ianao ka matahotra fa ahoana e fa angamo ty rato tsy hoe vonina hiaraka amiko mandrak'izay indray tena mifona rojo a tena tsy napoziko hoe olona efa maty angenao e an'izany rado toka efa ny fanomezana ny antsika ny tsy hisaraka intsony ka mialatsiana fa tsy andefanao hivoakato tsony sao dia lasa nisy andray koa ny olo tiako tena miangavy anao a rojo a aza manao an'izao ianao fa efa tontolo samy hafa ingeny misy atsika e tontolo tsy afaka hiaraka noviana otry rojo a fa tsy afaka niaraka hoana e tsy tadidinao angala tononkalo ny dokisa tamintsika tany am-pianarana hoe na ny maty na ny velona mpianakavy ray andro mba hoaka re mariny e mba havela ho ahy hivoakato tsy ho tafa voakato tsony ho ahy ianao teny gasy mazava be ngam'izany haingany matoretsy fa ataonao inona rojo fona re alaiko manaraka ianao rato amin'sika miara-ts misy mpanelingely tsony maninona tsara fantatro mantsy fa raha mivoaka eo ianao dia lisy zanakiraha maro indray mandrinony fonao rojo dia hovononao koa ve zany aza dia manao an'izany mo rojo izay ny fomba hahafatsika miarakako sady ianao raha teo moa tonga tsy nantsoto raha mba fantatra mantsy rato ny alaheloko anao saika tsy afa nanoatra anery tsy afaka miaraka ntsony ny maty sy mivelona rojo aleo mivelona sy mivelona no miaraka dia ianao sy lisy izany ny tsara miaraka ho ianao atao fahita ianao kay maty amarina mandrivorivo zany raha felaka tsambenatrano masoko kay
ohatrany fanina zany a Andriamanitro dia sanatria ve ka zao ny minitra farany ahafahako miaina kay fofoninona koa zany manepotra be zany makarary androbe izy zany fofopaty tena fanina ohatrany mihafabe zany na misy azy zany zary ty dia fananinona ny tonga ty amin'ity toerany ty ka marary zany ilatavako avanany zany zay voatsaroko ny fialan'nyrojo mafy dia mafy ny tehmaina teo dia ana dia nakaizy izy teo ary afaka ataotao ihany a zany aloha hitsangana eto fa atao volobe ko nge zany tongotro satriny fa olona makaiza daholy ary reto mifamezivezy be reto ny sasany miroso manaraka ny fiakaram-be iny ny sasany miverina dia za zany hoaiza mandraso hoe tandray amin'reto olony reto hoe makaiza sy makaiza no zany ty lalany ty azafady hoe masaky an-tany kely ohatray fa tsy misy maheno akory reto izy fa ny lalany ihany ny zorony sa tsy reny ny feoako efa antsoantso be zany fa dia tsy ho reny rado hoay rojo tena io rojo mihitsy io mikoba tanana izy zany dia ahoana anatona satsia aleo aloha hoeny fa tsy manakaiky be makatytsika rado aty ny lalana fa aiza aloha tsika ty rojo ohatry ny toerana fahafa sady mampatahotra be zany ange aty amin'ny tontolo ny fanahytsika rado tontolo ny fanahy tsy azoko efa fanahy zany efa matotoana koa ka mbola tsy maty ianao na mbola velona aza nge ny olona raha dia afaka miala ho amin'ny amboroany ary afaka miresaka amin'ny amboroana avelonokafy ary avia ty fa ina ary ty miatakataka be ty ka matahotra nge arojo entinao aiza rado fa ina ary natahoranao angamoanao io tsy ty andray tena tiako ianao rojo nefa tontolo tsy afa miaraka ntsony no misy atsika avy aloha rojo iaina mpilaminana fa za dia ataonao an'izao rado azo avadika ho tontolo afa miaraka amin'izay misy atsika fa andolo ianao entiko manaraka amin'ity lalany ity hitanao reny olona marobe miroso andreny ndia ho any amin'ny tontolo misy anay daholo izy ireny dia hoentiko anyko ianao tsia mbola tsy te ho faty hiverina rojo hiverina ho aizy hiverina ka tsy horaisiko ny tananao dia andao fa mbola lafidavitra ihany ny lalana mantsy tsy hoany Andriamanitro rehefa tony manidina fandraisan'ny rojo ary entiny mafy dia mafy manaraka azy fa tsy azoko hoe maninona no misy olona maromaro miverin-dalana tia anaraka azy reny nefa tsy manana hery ahafahana manala ny tanany rojo mifeny sandroko
ay divy le toerana niangainay teo toerana tsisy tanàna mihitsy izy zany fa antsana lalina de lalina na miaviana miavanan-dalana ny olona nefa fanaretsaka ary sa manotsy omby aloha misoany fa inona ary no any e tena tsy hitako tso izay hevitra fa milatra zay kadona sisa reraka mafy koa ange za zany e rojo aleo re mba hakaina kely aloha fa tena reraka mafy a zany e ka sa hotara nge tsika rado e fa tara hoany e misy fotoana fojena nga misy fotoana fiantsona anarana rehefa avy eo efa nomeko any ny anaranao ka rehefa voantso ny anaranao dia miditra avetrany eo amin'le vavahady be ianao sady mamalo ny fahatongavana dia manombokeo afaka miaraka tsy nisy mpanelingella amin'izay tsika rojo za nge efa miteny aminao fa mbola tsy te ho faty e rojo aleo za rojo mba hiverina tahin'Andriamanitra ianao rado rojo asa verina amiko tsony zany teninao zany tiako ianao ary ny fantatro dia amandrakizay ary ndao andefatsy mandraina ihany tia ny andro tsy natorana indray mpimaso asa fa ny andrandrato nefa tsy miverina izy hatramin'izao manazavatra hafahafa mihitsy aka ary mino fa tsy maintsy ho izay ny nahazo andrato matoa izy tsy tafaverina dia ho sanatrive rato tsy haiko fa midobodoboka be foana ny foka isaky ny manona ny anarany mbola tsy nisy fiontanana toy izany ny tato atratrako indrindra tamin'ny fotoana voalohany ahitako ny endriny maninona ary azany aleo aloha andrahoany ainga n'ity sosoa ity fa so miverina eo dada namory vatan-dehilahy hitady andrato mandrosory ngaradona nga dia janely nizay ary inana ody ambavavo kely fotsiny tsika dia andeka efa misy vary sosoa masaka lisy ato zay masaka ve izy eo ry lisy mipetrapetraha aloha fa efa masaka ity mazao toerana vetivety aloha ry ngaradona aleo eto amin'ny sisisisiny eto fa tsy janela aneo ahy misy sosoa maraina kely aloha io dia mahazotoanareo za koa ato efa tsy mahatombona fa tena efa manazavatra hafahafa mihitsiko ka le efa nyresadresahako taminao teo ihany ry ngaradona ny zava-nisy nyresaka io tovolahy io tamin'ny lisy moa zany ka mino fa tena voatazonao ampasanao le zalahy io eny ny ahy ihany ko nge tonga dia any ny saiko satria haitsika tsara ny lazana mbomasina indrindra moa no hoe mahasidoly raha tompoko vavy anta zanaky ingandrindra dia ao anaty koa reto raha mitombony izany marina tsy ho faty eo izanak'olona aza mbola miteny an'izany aloha ry lisy aizany dia hoe ho faty koa efa tazoma totoany ampasana any ve mbola ho avelany tafavoaka velona ihany ka aleo tsika tonga dia miantso ingandrina ihany aloha hiaraka amintsika eny raha mitombona manko izay heritreritra izay dia tsy maintsy mampilany amin'ny mivodika ny fasana marina mihitsy zany ry ngaradona izy koa no mahalala ny fombafomba mety atao raha sanatria izany ny zava-misy aleo hiaraka aminareo eny ry dada ry lisy raha andehilahy no any fa tsy vita amin'ny vehivavy mbola tsy hainao izay zavatra mety iseho any nefa fantatry loatra raha ianao efa mivonina tsara ry dada fa tsy maninona izany io manakely vetivety fotsiny mandra-palaninareo an'io vary io eny ariko mba hitanareo ve zavatra hitako zareo jereo tsara eo amin'ny fahasaningandriny tsy mahatsikaritra inona mihitsy aloha zao sika koa mbola tia lavitra be nefa ny masoko efa sahirakirana raha-pahitana ihany ko
Ary lisy ve tsy mahita? Misy zavatra miloko menamena eo amin'ilay lavarangana kely. Sa voninkazo io? Tsy voninkazo zany io e. Efofiana ve fotoana fanateram-boninkazo dia izao mbola tsy alazo ihany. Loko menamena midorehatra be io e. Ka sao dia voninkazo plastika kosa radona, reny angamo mety malazo. Tena tsy voninkazo tokoa izy izany ka. Efa manakaiky sika ka izay vao mahadinika tsara. Moto menamena io zareo dinio tsara nge. Izany tokoa ve? Ary tsy menamena tokoa ve moa risy le moto andrato sa izany diso fitadia? Moto menamena mihitsy le izy ka. Andrasy hoe tena izy io ry zareo io tafiditra ao anaty fasapoana io moto andrato dia ao anatiny ao zany izy. Azo antoka ho izay. Ny mahagaga nefa hoe ahoana ny nafahaniditra tao nefa ny lakile ampasana azy iny vonavoaka ny andry iny inko. Tsy hay hazavainy zany radona. Mistery be angeny zava-mitranga raha vao resaka lolo na angatra zany. Andao aloha anantony akaikikaiky fa efa namoa le varavaram-bingy andriana. Inona re misy eo eto Andriamanitra? Ny azoko antoka aloha dia ao anatiny ao rato. Dia ho sanatria ve ka tsy ho tratra tsony ihany fa hoentiny anta manaraka azy ihany. Mety nisy fifamatorana hafa mihitsy angamba teo amin'ireny matoa efa raha tamin'izao ka. Tsy mpinamana tsotra fotsiny ireny fa mety niaraka mihitsy. Ary tena nifankatia. Raha tompoko vavy antako moa efa malaza ho masidolo raha teo. Aleo aloha zalahy voky ty moto ty voavoana ny fasana. Mantsarimbana fidirantsika ao anatiny ao. Marina tokoa zany e. Ao zalahy. Mila tanana maromaro fa sarotsarotra mamoaka azy e. Arahoana tokoa raha ny manahirana be ny mamoaka an'ilay moto avion efa lehilahy maro be ireo ny mamoaka azy. Somary tery koa moa ilay varavaram-pasana. Kanefa raha dorery aza ny zany dia natafiditra azy teo e. Sa napily ilay matotoa ve? Magaga ka. Kely sisa rato hitanao? Io efa tazana io le vavahady nolazaiko taminao teo. Hoay, misy vavahady be tokoa io. Dia misy olona maromaro mitangorona eo ivelany. Miandrana io ivo zany reo dia hiditra ao. Mbola tsy tonga zany le fotoana fiantsoana anarana matoa. Mbola tsy mivoa. Reraka mafy aho zany. Andao hiditra ny lolo any rato sao tsy maheno anaranao eo tsika. Tsy roso any aka. Aleo ity lavidavitra ity ihany. Ty vavahady lazainao aza mbola tsy mivoa akory. Sady reraka mafy koa zany ka. Ka efa ho avy eo zao mpamohan'io hoe miandry kely sisitsika. Matahotra rojo. Tena hafahafa be zany daholo izay rehetra hitan'ny masoko. Sao dia mbola afaka miverina? Efa eto ve ianao rato hiverina andray Fenao ve tsy tia andray Rojo tiako ianao. Tena tiako saingy efa tsy natao hiaraka tsontsika ho hainao tsara fa ianao efa maty, za mbola velona. Eny marina izany. Kanefa tiako hiaraka amiko mandrakizay ianao rato teo eo anilanao mandrakizay raha izay mpandahatra dia ekeko. Efa tsy manatsafidy tsony ange azy ao fa hono ireo olona rehetra miandro ireo zany dia tsy maintsy ho voantso daholo. Tsika mety izy tsy ho voantso ireo, ary avy hatrany dia miverina amin'ilay lalana nalehantsika teo. Mbola misy fanantenana zany ny amiko. Raha tsy voantso eto ny anarako dia mety mbola ho velona ihany. Nefa ataoko ahoana mbola hiverina ny amin'ny lalana lavitra sady mampatahotra be iny. Rato tadidinao ve iny olona voatonga iny? Tadidiko.
mpiara-mianatra tamintsika teny Ankatso. Fa inona ny ataony aty Rojo a? Miandry fiantsona anarana eo koa izy ka. Fa asana ho voantsona tsy? Ary maratra be nge izy zany e. Jereo fa miosondrano vatany sady mandringandringa be. Nefa nahavita le lalana lavitra nalehantsika teo ve? Ka lalana tsy maintsy izorana iny na ahoanako. Hoay, iny fa ny vola efa vady be. Ndao amin'izay roso lolo. Eny tokoa. Hoay, ary nisy hazavana be tampoka vo ny vola efa vady a. Rato a. Manomboka eto dia tsy anjarako intsony mifeny fiainanao. Raha vao antso eo ianao dia miditra amin'ny vavahady io ary mbola misy lalana roa samihafa koa ale rehefa ao. Fa izay alehako aloha nalehanao. Ka raha tsy vao antso dia ahoana Rojo a? Dia mitsotra anao a. Tsisy azoko atao intsony satria izay no sitraky ny mpandahatra. Mbola tsy tonga ny fotoana tokony andehananao aty raha izay no zava-misy. Tsy maintsy mandeha miverina ianao ary tsy hanelingelina anao tsony a. Eny ary Rojo, izay sitraky ny mpandahatra zany sisa anao andrasantsika. Aoary a, manisa telo a dia miara manosika amin'ny varavaram-pasana daoly a. Lakile fa mivofa atosika sisa. Vato ngeza dia ngeza manko io ka mila herintsandro misimisy vao mivory zalahy. Aleo a nampy amin'ity baramainy ty avato ambany e. Sako ato a. Eny ary a. Isa, roa, telo. Zay a. Ka andao hiditra amin'izay re. Talory ngiandrina. Misy tery amiko mihitsy izao zava-misy gaoka. Lehilahy maro be vao nahatosika an'ilay varavaram-pasana mivoaka nefa ahoana natafidirany rado rery tao. Aleo aloha anaraka vato aoriana hijeran'izay zava-misy ao ka. Tena tsy misy olona ato a. Ny fatin'ny tompoko vavy koa io mipetraka tsara amin'ny toerana io. Ary misy sakosy eny ety amin'ny farafara vato ty e. So dia tokony ho jerena ihany satria ohatra amin'ny feno akanjo ao anatiny. Marina tokoa zany. Andraso hoe akanjo sy lamba firakotra dia boky kely ary peta-drindrina samihafa fanentanana ny olona hiady sy hisoroka ny valana retiny reto. Tena andrado io ry dada. Akany mantany an-trano dia izy tsy tafaveriny intsony. Ka izy ary izy ny tsy ato e. Sa so dia ato ambany rangolahy ao ambany ao e. Ao ambany rangolahy hoe? Fa aiza ny rangolahy zany? Io vato be ambany io reny no atao hoe rangolahy lisy a. Afaka miaingo io ary eo ambany ao ny fametrahana ny fatilena. Ao ngiaory zalahy fa ao sisa ny farafanantenana ahitana azy a. Apio e. Ao e. Zay. Hoay. Misy olona mitsotra be io. Rato. Tena iry rato io reto a. Rato a. Rato. Manje avy enao e. Na tsy mihetsika ty. Hoay. Mangatsika be ny vatany. Maty ve ty santorana fotsiny e. Azafady aleonao riso ho batainao any avelany izy dia any vita eo a. Azafady ianao. Lefaso e. Eto mibozabozaka eto aloha apetraka ry zalahy. Moramora a. Zay. Dia somary mikisakisakely daholo amin'izay aloha nareo e. Aleo mba hisy rivotra. Mbola velona somatsara ty olo tika. Lizy ny janony ela be tao pasana atao fotsiny mahatonga ny vatany mangatsika be. Torana fotsiny izy. Zany ve? Rado a. Rado. Faza amin'izay. Moramora ihany ry lisy fa aza dia kofokofoana be ohatr'izany a. Misy afokasika ity dia ao tselarana kely aloha hidiran'ny setroka amin'ny vavorony e. So zay no avelona azy vetivety. Ao. Mba mety sy amin'izay moa Rado a. Rado a.
fa aiza zany ino fataka ry zareo rato fa inona n nahazo anao na ty hampasan'olona ty ianao no hita hoay lisy mbola velona ve andao no hoany an-trano amin'izay dia amy miresaka tsara e ny zava-dehibe dia avotra somatsara sy andao aloha ody any an-trano kosa mety efa mahazo aina tsara dia afaka mitantara amina izay zavatra rehetra nazo an'izay mbola hita tena reraka ihany koa raha miendrika izay mantsy dia zany ny zava-nisy rehetra ry zareo laliny zany anaka tena tsy mampino efa nahenitra nitovitovy tamin'izany ihany fa efa tena ela tany amin'ny tanindraza mivadiko tany dia tsy azonao an-tsaina mihitsy ve rato hoe fasany io nidiranao io tamin'ny voalohany zaza mba gaga ry lisy trano ihany ny fieritreretako azy lizy koa moa andro alina dia izay ny tena nahavoa ary tia se hoe efa tany amin'ny tontolony maty marina tsy mampiorokoditra le fitantarany se azy teo ohatra ny hoe tao anatin'ny nofony ny ainako azy kanefa ay tena nisy fa ay ve ka irojo ihany no ianty lefa maty 3 taona lasa tena izay mihitsy risia fa raha vo antso teo ny zany ny anarany sy dia fa maty sy tahaka izay zay indrindra mbola tsy tao anatin'le boky be nitazon'le so anarana teo ambavahady ny anarako dia nasain'ny verina mbola tsy androany hoy izy dia ahoana ozy antanandrean'izany hitako tena nalahelo izy saingy efa izay ozy izy aloha ny sitraky ny mpandahatra dia tsy maninona fa ekeko izay sisy manko tena tsy nifankafoy nitsabo tena nidina ny taty ka inamoiza ny ainy mihitsy le aretina finday an'se ty misy miantso ty rado azafady kely hoe allô maty fa naninona ihany are misaotra nampita vaovao fa misina nisy mpiara-mianatra taminay teny akato izay maty tamin'ny alina hono tratry ny lozam-pifamoivozana efa napoiziko ihany satria hitako tany amin'le tontolo no maty io namako io ary anisan'ireo voantso ny anarany dia mbola velona somatsara ve nefa izy no hita se tany mbola velona izy fa hitako maratra be sy mandringa rehefa tena reraka mafy voatonga izy dia ny voly vavahady be ary voantso aloha indrindra ny anarany dia misoran'andriamanitra ry se fa mbola velona ina somatsara mbola misy adidy tsy vitany se to atany mato mbola tsy voantso ny anarany se marina izany dada maro misaotra anareo rehetra koa fa raha tsy teo anareo nanavipasana tao dia efa maty ihany koa satria ahoana moa fomba hivoahako tao irojo mety tsy raharaha tsony mantsy no sady zarany aza nge rato mifona aminao raha tsy natoriko lalandiso ianao tsy niaritra fangiry firina ohatr' izao tsy manome tsy ny anao ary lisy ianao aza mba natahotra tamin'ny reniko izay re olona aloha fa angatadalana amin'izay aza manromantelo tsony miloza tahaka reny eny ary ngiaradona za koa aza ndeha mita raharaha kely amin'izay alohako dia mamerina amin'ny fisaorana ho anareo rehetra re tsy hitako izay avaly fa andriamanitra no hamalo ny soa vitanareo tamiko faharoviana tokoa moa ianao rato ilay andeha ny tena marina ry lisy dia tapitra raha-pitsy ny 5 andro nanyrahana tatya dia tsy maintsy miakatra aho arian'izay fa nga dia tsy azo hitarina ny fotoana hijanonanao aty ka tsy mety ry lisy
tsy maintsy manao tatitra amin'ny lehibe izahay amin'ny fiandohan'io herinandro io dia tsy maintsy mamonjy ny toeram-piasana daholy aloha. Teanaoko. Na za koa aza nge mba malahelo aza matahotra fa mbola hiverina ty ara tianao. Iko ve moa tsy ho tiako fa ngamo isasa ho ataonao tsony aty no mbola hiverina ty ianao. Tsy voatery ho asa rery lisy na dia hijery anao fotsiny ihany aza dia ho tonga ty aza manany ihany eo ka hijery fotsiny ve ny andanianao fotoana soloka ty amidezaka be aty. Iana ry lisy tsy maintsy ataoko izany satria tiako loatra ianao. Ahoana tsara hoe Rado? Tia avy ianao? Eno tianao tsy mendrika anao ary Rado za zay tamba mivoatra sady tsy nandeha fianarany ty ve ny fanentana aminao olambony fahaizana toy io? Tsy voatery an'izany ny fitiavana ry lisy tsapako loatra ny fahatsoranao sy ny ezaka rehetra nataonao tamin'ny fanavotana ka babonao eny za koa tianao saingy maninona ry lisy? Matahotra ny anta ry Rado sao dia hiverina indray izy ka hokorytany isaky mihetsika eo tsika. Mino fa tsy hiverina ntsony izy ka izay ny tokony omeny ary efa nitsotra ny tanteraka koa izy talohan'ny saranay. Eny ary manaika fa aleo tsy ho fantatry dada aloha resahako miadana izy dia amin'ny fiverita eo. Misaotra ry lisy misaotra fa nahitako no anjarako ty toerany na dia efa tany amin'ny tontolo no maty zany no niverina. Aza miresaka n'izany tsony ka sao dia lasa kamo makaty eo indray ianao. Eny ary rera havako tontolony maty. Nosoratany toko bienvenu ho velominy Sarasinanja miaraka amin'ny Ralala Faly ary Christophe Rabearmanana. mandray feo mamiaro vony mandrindra ra teknika aro manatontosa nanjara zavindrakoto.